d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadina amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny olo koa izay natsoina amin'ny anarako ho avy anetitenaka hivavaka sy tady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hahasitrana ny tany. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana 710 andiny fatelo amin'ny efapolo. Tsy adidiko izao samy rery fa adidiko izaho sy anao. Rehefa malala amin'ny tompo ho amin'ny rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mpifoliana trany no hiarabananareo aho manaraka izao fandarany toy vaka ny fahamarinana izao. Ataontsika hivavaka metraka izao fotoana izao eo am-pelantanana ny tompo. Raha io dia mbola misaotra sy mideranao zahay noho ny fitiavanao sy ny famboraponao ka amonjy anay, hanafaka anay amin'ny fatorany hery izao tontolo izao izay mitondra anay ho any amin'ny lalana ny fahaverezana. Fa tsy fahafatesana no planinao eo amin'ny fiainanay fa ny havelomanay mandrakizay eo aminao Andriamanitra. Be dia be ny herin-dratsy izay manendrika izao tontolo izao kanefa dia matoky izay fa ianao Andriamanitra tomponay dia mitarika anay mandrakariva amin'ny lalana fahamarinana, ny lalana fahamasinana ary tsy misy tiana ho very tokoa na dia iray ary. Dia misaotra anao mbola ahafahanay tanteraka izao fandarana izay tanterahany toy vaka ny fahamarinana izao. Dia petraka eo ambany fitarian'ny fananao masiny rery ihany ny fandarana rehetra ary aza ataonay eto dia aoko ho voninahitra irery ihany. Amen. Ao amin'ny filazantsara ny Santa John toko 3 ny andininy 410 ka hatramin'ny 120 no hitondrantsika vatsim-panahy sy fampianarana amin'izao fandarana tanterahany toy vaka ny fahamarinana izao. Santa John toko 3 ny andininy 410 ka hatramin'ny 120 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao no omeny ny zanalay tokana mba tsy ho very izay mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy elohina fa izay tsy mino kosa dia efa voeloka raha teo satria tsy nino ny anaran'ny zanaka ilay tokan'Andriamanitra izy. Ary izao ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava satria tsy manatona ny mazava fa ndao hita miharihary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba aseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany. Amen. Ny andininy 20 sy ny 120 ny ratsika fampianarana izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo hoe fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manatona ny mazava fa ndao hita miharihary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba aseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany. Raha ny dika teny ambonina ekumenika eto Madagasikara no makina azy dia toy izao ny vaky ny anaran'i Jesosy tompo hoe fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny fahazavana sady tsy manatona ny fahazavana fa ndao hita miharihary ny asa ratsiny. Izay manao ny marina kosa dia manatona ny fahazavana mba iseho fa mitoto saina araka n'Andriamanitra ny asany. Ny mazava sy ny maizina riavana no tiana ho ambara eo amin'ity filazantsara ity. Izay rehetra manao ratsy dia mankafy ny maizina. Izay rehetra manao ny ratsy dia mankafy ny maizina. Ny maizina dia mampiseho ny tontolo tafasaraka amin'Andriamanitra. Ny aizina dia maneho ny tontolo izay tsy nofonin'Andriamanitra. Voalaza moa zany eo amin'ny Genesis toko 1 andininy 2 tapany 2 hoe
ary aizina no tambon'ny lalina. Efa atao ny aizina fa noforon'Andriamanitra ny mazava mba hahazava ao amin'ny maizina. Izany no nambarany Santa Paoly apôstôly ao amin'ny Korinthianina 2:4-5. Hoy ny vaky ny teny aminaran'i Jesosy hoe fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava hazava ao amin'ny maizina. Ny bokin'ny Genesis 1:7 dia milaza mazava tsara fa ny maizina ihany no foron'Andriamanitra mba hanazava ao anatin'ny aizina. Misy mazava hoy ny Tompo dia nisy mazava. Ny aizina ry havana dia toerana ivelan'Andriamanitra, zany hoe tsy misy an'Andriamanitra. Koa ny olona izay ratsy fanahy rehetra no tia mitoetra ao amin'izany aizina izay tsy misy Andriamanitra izany. Olona izay manao an'Andriamanitra tsy misy ka tsy misy atahorana. Ny olona tia miaina ao anatin'ny tontolo tsy mianara-panahy no tena maro tia miaina ao anatin'ny aizina ao. Olona ara-nofo no azo anambarana an'izany. Ny fandriny dia zao hoe ny azo arena be sesehena. Io no tena tanjony lehibe eo amin'ny fiainany. Ny fanjonoana ikelezainy aina dia ny fahazoana tombony ka anangona ny arena rehetra ho an'ny tenany mba hahafaly azy. Anangona ny arena rehetra mba ho an'ny tenany mba hahafaly azy. Kanefa ry havana tena hevi-diso ny fikatsahana arena miopampina eto amin'ity tany ity. Ny fananana arena be eto an-tany dia tsy mitondra fifaliana maritra fa fifaliana mielona ihany zany. Fifaliana mielona ihany zany. Ahoana hoy ny Tompo? Raha nanao fanoharana izy momba ilay lehilahy mpanan-karena izay voalaza ao filazantsarany Luka 10:9-20. Hoy ny vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe ny tan'ny lehilahy manan-karena anankiray navokatra be, ary izy nihevitra tao am-pony hoe ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana amriko ny vokatra aho. Ary hoy izy, izao no ataoko, andravany ny trano fitehirizako ka anao izay lehibe koa, ary ao no amriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia laza ny fanahiko hoe aho, ry fanahy io, manana fanana be voatahiro amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotroa, mifalia. Fa Andriamanitra kosa no tamin'ny ry adala, ny olona no alaina aminao, fanahinao, ka ho aniza moa ny zavatra izay no arinao. Toy izany izay miary arena ho an'ny tenany ihany nefa tsy mba manan-karena amin'Andriamanitra. Ny olona izay mitoetra amin'ny aizina ry havana dia olona tsy mba manana ny arena avy amin'Andriamanitra, fa dia izao hoe aminy dia rehefa manana ny arena eto amin'izao tontolo izao izy dia izay no fifaliana ho azy. Kanefa dia ambara fa mielona ihany izany. Zany ny olon'ireo izay misafidy araka izay irin'ny fony ka niodina tamin'Andriamanitra. Olona efa voatsara sady ny olona izay tia miaina amin'ny fiainana izay lavitry ny ara-panahy. Olona efa mizotra makany amin'ny fameloana sady satria aleony ny maizina toy izay ny mazava. Eo amin'ny andinin'ny filazantsarany Jaona moa ny andinin'ny 7:5 dia milaza hoe ary izao ny fanameloana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Zany hoe ny olona izay tia manao asa ratsy no mankafy sy tia miaina ao anatin'izany aizina izany, ary mazava ho azy fa ny olona tia kolikoly, ny olona tia vola be loatra tafahoatra no tia miaina ao anatin'izany aizina izany satria misy asa ratsy izay atao anatin'izany ka tsy azo aseho amin'ny mazava satria fatany ihany fa ratsy zany ary mahamenatra. Fa manaona kosa ny havana ny olona izay miaina ao anatin'ny mazava, izay manao ny marina dia mankafy ny mazava. Mankafy ny mazava. Ny mazava dia tontolo noforon'Andriamanitra, ka izay manatony izany dia afaka miaina miaraka amin'Andriamanitra, manaraka ny fitsim-piainana araka n'Andriamanitra. Dia ireo izay tia sy mandeha amin'ny fahamarinana izany. Ireo izay tia sy mandeha amin'ny fahamarinana izany olona izay manaraka ny fitsim-piainana araka n'Andriamanitra. Ny mazava dia fiainan'Andriamanitra netiny tetỳ amin'izao tontolo izao,
hatramin'ny famoronana zao tontolo izao. Nomena ny olona ny mazava fa saingy no lavina izany araka ny voalaza zao amin'ny jaona voalohany toko voalohany 2:4 izany, satria ny olona zay tia ambara ihany fa ny olona zay tia maina ao anatin'ny aizina dia tia manao ny asa ratsy mandrakariva. Na zay ny aza na zava-misy moa nasakana n'Andriamanitra tsy hanatanteraka ny tena fikasany ve izany? Andriamanitra nefa ny teny fa fitiavana mandrakizay no tiavako anao, koa izany naparetako ny fampirapo ho anao. Andriamanitra dia efa manana planina ary ao anatin'ny fahazavana no anatanterahany izany planina izay nomeny man'izao tontolo izao zany. Toy ny nanomezany mazava teto amin'izao tontolo izao dia fanomezana tsara indrindra ho an'izao tontolo izao no natolotr'Andriamanitra. Koa dia rakotry ny azy ny fahotana izao tontolo izao dia nomeny ny zanan'ilay tokony dia Jesosy Kristy hitondra fahazavana eto amin'izao tontolo izao. Efa tena faminaniana efa ely izany dravana, izany hoe fikasan'Andriamanitra nanomeny mazava izany. Ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany izy amin'ny toko 90 ny voalohany dia efa milaza fa efa tonga ny mazava, zany hoe tany amin'ny 700 taona aloha tongavan'i Jesosy Kristy ilay fahazavana zao tontolo izao. Tonga dia tia tany nefa nambara zany teny faminaniana hoe voalaza zao Isaia toko 90 ny voalohany hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavana ao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Koa raha misy mandany mazava noho ny asa ratsiny dia maro kosa no nanatona an'ilay fahazavana zao tontolo izao dia Jesosy Kristy, satria tiany ny fahamarinana ka ny mazava izay noraisiny no nampabaribary ny asa tsara nataony. Ry havana malala ao amin'ny tompo, mitodika amintsika kristianina zay efa nandray ny mazava, zay efa nandray an' Jesosy Kristy ary efa nanaiky azo tompo sy mpamonjy ivenatsika, ndeha ho lavitsika ny kolikoly zay fitaovana ampiasain'ny devoly. Fa fantatsika fa manamaloka ny firenetsika izany kolikoly sy fiainana anatin'ny tsy fahamarinana zany. Mitaona anao ry havana amin'ny alalan'izao fandarana izao, aza mandray na manao kolikoly aravilo zany, fa manamaizina ny firenetsika zany, mampahantra ny firenetsika zany. Kaoka izay natsonany n'Andriamanitra amin'ny anarany efa nataony hoe olony Jesosy Kristy efa navotany teo amin'ny fanjakany maizina ho amin'ny fanjakany mazava. Mbola andeha indray iverin-dalana izay dia anao asa ratsy, isafidy anaraka ny lalany ratsy fanahy, tsy ry havana. Efa nambara fa tenin'Andriamanitra fa efa olony ianao izay efa nanalavitra zany faratsiny zany ka noraisin'Andriamanitra ho isan'ny vahoakany. Ho namono voalaza amin'ny teny fanevana zao toivaka ny fahamarinana zao ditantsika amin'ny tantara faharoa toko 7 ny 4:10. Hoy nivaky ny teny aminaran'i Jesosy hoe raha ny oloko izay natsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka mila ny elony ary nasitrana ny taniny. Ny antoky ny fanasitran'Andriamanitra ny firenetsika ry havana dia ny fialantsika ao amin'ny fanjakany maizina, ny fankalantsika zany aizina izany, satria ambarany tenin'Andriamanitra eo fa ny aizina ny olona zay tia manao ratsy no tia mitoetra ao amin'izany aizina izany. Koa alaviro ny ratsy ka manaova ny sosiny tsara, na mafy dia mafy aza ny adi-piainana atrehantsika eto amin'ny fiainan'ny firenetsika ankehitriny. Aoka tsy hampembotra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy zay efa namonjy antsika izany. Jesosy Kristy ilay fahazavana zao tontolo izao, fa tsarovy ry havana fa ny fanaovana kolikoly dia asan'ny maizina izany, asan'ny olona ratsy fanahy zany zay mitoetra ny ivelan'Andriamanitra. Koa sahy mijoro ho vavolombelon'i Jesosy Kristy ilay fahazavana zao tontolo izao ka anohitra amin'ny fo sy ny fanahy ary ny saina manontolo zay efa voadion'ny rano Jesosy Kristy, mijoro ho fahavalon'ilay ratsy izay mitondra any amin'ny fahaverezana fa manatona ary mifikira kosa trany amin'ny mazava
mba ho hita ny asa tsara dia ny fahamarinana izay nitarehan'ny fanahy masina azy ianao. Mahantra ny firenentsika noho ny asany maizina. Tena mbola maro ny olona milona sy mankafy izany toetra ao ny maizina izany. Fa izao sy ianao kosa izay efa nosoton'ny Kristy tao anatin'izany fanjakany maizina izany, efa afaka tao izany fanjakany fanagejany ny devoly izany. Rehefa malala ny Tompo, manaova ny marina, fa ny olona manao ny marina tsy mba misy nenina any aparany, fa azo antoka ny fiainana eto an-tany ary azo antoka ny fiainana mandrakizay. Noho izany dia aokontsika anatona ny mazava mandrakariva dia Jesosy Kristy fahamarinantsika. Ao amin'ny reriany no antoky ny fanasitranana ity tany ity. Hoy Santa Paoly amin'ny Romanina 12:12 ny andininy voalohany, izay tenin'Andriamanitra izay efa fantatsika tsara zany. Ao amin'ny epistily nosoratan'i Santa Paoly ho an'ny Romanina 12:12 ka ny andininy voalohany ho nivaky ny teny amin'narany Tompo, koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotsareo ny teninareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompompanahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanao izao tontolo izao, fa miova ny fanavaozana ny saina hamantaranao ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no maro. Miova amin'ny fanavaozana ny saina, aza manaraka ny fanao izao tontolo izao. Ny fanao izao tontolo izao rehavana dia izao hoe ny hanao ny asa ratsy, olona makahala ny mazava ary tia miaina sy milona ao anatin'ny fitiavam-bola ary te anany angorona ny areny eto amin'ity zao tontolo izao izay heveriny fa izay no ahitany fifaliana. Fa araka nambara teo hoe fahadisorana kevitra lehibe izany diavina, fa ianao izay efa andray ilay mazava kosa dia Jesosy Kristy ilay fahaza-matontolo izao dia mandehana amin'ny mazava hoy ny tenin'Andriamanitra. Raha mbola manana mazava ianao, alaviro ny ratsy, alaviro ny kolikoly, fa tsy mitondra fifaliana na mitondra fiadanana zany, fa mitondra ny amin'ny fanamelohana dia ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay zany. Fa ny olona izay misafidy ny mazava dia misafidy ny Jesosy Kristy kosa dia izao hoe azo antoka ny fiainana eto an-tany ary azo antoka ny fiainana mandrakizay. Tsarovy fa ny olona izay mandeha mazava dia efa voasoratra ny an-danitra sady ny anarany, ary anisan'ny efa olom-boafidy izay efa anisan'ireo olona vovonjy ny olona izay mandeha mazava. Koa dia mampaherantsika tsirairay avy mandalo fotoan-tsarotra ihany fiainana firenentsika, kanefa aoka tsy ampiverin-dalana antsika izany, ka anaovantsika indray izay safidiantsika indray iaina ao anatin'ny aizana izay fahoriana sy fijaliana ny hafaran'ny fiainan'ny olona izay miaina ao anatin'izany aizana izany. Fa men'ny Tompo antsika ny mazava dia mandehana amin'ny mazava. Dia ho an'Andriamanitra rehandrehavana ny tera sy ny ajaran'ny voninahitra, ny fahasoavana sy ny famindrampony ane ho amintsika mandrakariva. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao izay mbola nomena izao fotoana izao ahafana mifampahery ao anatin'izao ady amin'ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana. Tena manenika ny firenenay izany kolikoly sy ny tsy fahamarinana izany, indrindra amin'izao vanim-potoana iainanay izao dia mandalo fotoan-tsarotra tokoa. Dia be dehibe no voasarika indray. Eny fa na dia efa olona izay efa natsoina tamin'ny anaran'ny Kristy dia mbola maro ny verin-dalana. Tompo, mifona izay mamela ny heloka ity firenena ity ary mifona ho an'ny malagasy rehetra. Dia tario izay Tompo, tario izay mba hitoetra ao anatin'ny fanjakanao dia ilay fanjakany mazava, ka olonao marina tokoa ary mangetaheta izay, fa tsy misy manana fahefana hanasitrana ny taninay afa-tsy ianao irery any Andriamanitra. Amin'ny herin'i Jesosy Kristy izay efa nanafaka anay tao anatin'ny fanjakany maizina, ny fanjakany mazava, dia mangataka sy mitalao aminao izay Andriamanitra sy trano ity firenena ity mba hiadana sofinaritra izay voaka malagasy rehetra. Mangataka izany zareo amin'ny alalan'i Jesosy Tompo. Amen. Dia isaorantsika indray Tompo ry havana nanomentsika izao fotoana izao ahafahantsika ny fampahery tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Koa dia engane ny afatra izay nampitaina dia hitondra fampiherezana, hitondra fanantenana ary andraisantsika ihany koa izay mbola misalasala ray fanapahan-kevitra fa
iverina tokoa tanteraka amin'Andriamanitra ary ala amin'ny ratsy fanao dia hiadana sofinahitra hatrany ny firenentsika. Amen. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena. Oabolana 710 andiny 770. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Mbola vonina nasitrana ny tantsika ny tompo. Mitady mpiara-miasa izy. Ateveno ny chaîne fa ny fikambanana no hery. Midira ho mpikambana. Tsy dio ny page Facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaîne-d'honnêteté.mg. Renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté.